Aleloia, salama, shaloma, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ry ava malala ao amin'ny tompo, ampaneno indray ny trompetra fanairana farany ao. Satria mbola misy ny fotoana nomeny tompo ahy, nomeny tompo anao, anafoatany antsika tsiraray avy mba hifoha, ry havana mifoha aza efa ho avy Jesosy. Efa ho avy Jesosy. Anio dia ampitandrina anao indray aho ny amin'ny hoe vahiny sy mpivahiny ihany isika ety ambonin'ny tany. Ry havana maro be isika ety ambonin'ny tany dia mieritreritra hoe ety no homandrakizay. Manangona, mikarakara, miazakazaka, tsy mihevitra mihitsy ny zavatra ho avy rehefa ho faty isika. Ry havana, mety tsy ho faty akory isika dia ho avy iseho eny amin'ny raona ny tompo. Mila isika tompoky miomana satria vahiny sy mpivahiny ihany isika ity. Ahoana ny fanomananao ny hodinao any amin'ny mandrakizaynao? Ry havana, izay raintsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra izany. Tsisy fiafarany intsony. Ety mbola misy fiafarany. Na zay ray isika ho very any amin'ny elo mandrakizay, hijaly mandrakizay. Ry havana, ny ten'Andriamanitra dia mazava tsara manambara izany. Mazava tsara. Mampafantatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tapotra izao fiainantsika izao. Oka izay tompoko, oka izay mila isika mifoha tanteraka mba hiomana amin'izay karakarao ny mandrak'izaynao mba ho tafiditra any an-danitra ianao. Ry havana, ny ten'Andriamanitra fohy izay ampaheresiko anao, manambara ny amin'ny tokony hiomanantsika izany, dia mampafantatra ny ten'Andriamanitra fa isika dia mandalo ihany ity. Mandalo ihany ity. Ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany ho raisintsika. Petera voalohany 2:1-20 ihany no vakiantsika. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiako amin'ny anarany. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Fadio ny filany nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Amen. Hitanareo izany? Ry malala, hoy Petera eto, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, isika izany. Fadio ny filany nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Amen. Ry havana, ny filany nofo dia asan'ny Satana izany. Asan'ny fahavalo izany amandreny antsika. Ka fadio avokoa ny filany nofo rehetra. Aza miay izao fiainana izao. Oka isika hitady ny tompo. Ary Paoly apôstôly dia nanambara ao amin'ny Korintiana 2:5-9 ihany no hovakiantsika. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiako amin'ny anarany. Korintiana 2:5. Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolay izay toerantsika ety an-tany, dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Amen. Ry havana, tranolay ity vatantsika ity. Tranolay ny vatantsika tompoko. Izany hoe ho rava izany. Ny tranolay dia rehefa rava dia rava. Indraindray raha rovotra. Ry havana, tokony tsika hiambina tsara. Tokony tsika hiomana tsara satria vahiny sy mpivahiny isika ity. Aza miarerena ety ambonin'ny tany satria ny kalalao no animbany izany. Fa oka isika hiariarena any an-danitra mba ho tafiditra any an-danitra. Ao amin'ny bokin'ny Matio no manambara izany. Ny entana ety ambonin'ny tany, izay rehetra ety ambonin'ny tany fantatsika tsara fa ho potika, ho arafesina, ho simba avokoa. Ry havana, oka isika hiomana ho any an-danitra satria ho avy ny fitsarana, tsy maintsy hiala ity isika. Tsy maintsy hiala ity isika. Jesosy Kristy, izy irery ihany ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay. Ahafahantsika makany an-danitra mandrakizay. Ry havana, ho avy ao ny fitsarana. Ny fitsarana dia nisehontsika eo anatrin'Andriamanitra. Ary izay tsy hita voasoratra ao anaty bokin'ny fiainana dia atsipy any fariafy mandrakizay. Ry havana mandrakizay izany. Vahiny isika ety, mpivahiny isika ety. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 20
ny 120 ka 120 ino vakiko farany a dia azavaiko foy dia hijanona ao. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloha seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anaty, ary ny fahafatesatesa ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ry havana, ho avy ny fitsarana, na ny kely na ny lehibe, na misy olona maty tany an-dranomasina aza dia avoaka ny faty ho tsaraina, andray ny vokany olombelona tsiraray avy. Zay ilay hoe ho fiainana mandrakizay. Raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Ry havana, ho isy ny tsy ho hita ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany. Mifoaza tompoko, trompetra fanairana farany, ho avy Jesosy. Mifoaza, mibeba, fa ho avy ny tompo. Vahiny sy mpivahiny isika ity. Oka izay, aza miay inofo intsony na izao fiainana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.